hevitra manoloana ny fivoaran-draram-pirenena ny filohan'ny atoko miombonezaka na ny AME everiny atoko AME fa mbola tsy fotoana ahafahana mitsara ny filoham-pirenena ny 9 volana ny tantanany mikasika ny fihaonan'ny heriveriny eto amin'ny firenena izay everina hototsaina ny 14 oktobra ho avy izao dia nilaza ny filohan'ny AME fa voninahitra any izy ireo hitondra ny anjara pirika amin'ny fitantanana ny firenena fanazavana. Atoko miombonezaka moa zany dia nanotra kandidata amin'ny fivitiahan'ny président république tsy lany olona natony zay antoko politika amin'ny antoko politika any dia mijery ny ho avy ary za manokana za démocrate manomana zay en communal manomana ny régional sy sénatorial sy ny ho avy zay zany mantoko politika anay ngiara zao mampianina ny lany ny olona tadolom-baovao vaoaka malagasy dia nahazo olom-baovao izy io zany na olom-baovao azy moa zany tsy nihena atao anatin'ny politika izy na ny atoko politika ka raha aminay dia tsy dia mahagaga anay loatra la raha misy ny fitavozavozana amin'izao fotoana izao valo volana izy teo 9 volana sy io zany ny zavatra vitany raha zay manokana no tsara azy aloha mbola anahery anay satria fahitana azy amin'ny ankapobeny dia mbola mitsapatsapy izy zany amin'ny lalaka leny zay zany mifijerinay azy fitranganjara za amin'izao fotoana izao ka dia hitatsika ihany zany hoe anahoana no fandehan'ny raram-pirenena rehefa aveo zay moa mantoko politika aminay dia vonona foana zay zany raha ohatra ka raha-pirenena no resahana zay zany ny antonatongavana teny na voasa moa zay dia tonga na dia fantatra koa zay hoe inona zavatra ho resahana sy ny hodiniana eny amin'io convention nationale amin'ny éducation io raha ny resaka atao amin'ny ankapobeny tamin'ny fanokafana dia heverinay fa raha resitsiny tokoa raha ohatra ka dinihana ny resaka momba fampianarana satria samy resy lahatra dona ny manodidina amin'izao fotoana izao fa hoe tsy mpanentana mihitsy amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny rafim-pampianarana misy amin'izao fotoana izao ary na ny président république dia resy lahatra amin'izay